Zakaria 5. Dia natoboko indray ny masoko ka hitako fa indro horonan-taratasy manidina iray. Ary hoy izy tamiko, inona moa no hitanao? Dia hoy aho, mahita horonan-taratasy manidina aho. 20 akio ny lavany ary 10 akio ny sakany. Dia hoy izy tamiko, izany no ozona mivoaka ho eny amin'ny tany rehetra. Araka izany, izay rehetra mangalatra dia horohahina tsy ho eto. Araka izany koa, izay rehetra manao fianianana tsy marina dia horohahina tsy ho eto. Avelako andeha izany, hoy Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao, ka hiditra ao an-tranon'ny mpangalatra sy ao an-tranon'izay manao fianianana mandainga amin'ny anarako, ary hitoetra ao amin'ny tranony ka andevina izany mba amin'ny hazo sy ny vato eo aminy. Dia nandroso ilay anjely niresaka tamiko ka niteny tamiko hoe, atopazy ny masonao ka jereo io zavatra miseho io. Dia hoy aho, inona moa io? Ary hoy izy, io miseho io dia vata famarana. Ho koa izy, izao no hita any amin'ny tany rehetra. Ary indro nisy takelaka firaka boribory niainga ho azy ka nisy vehivavy iray mipetraka tao anatin'ilay vata famarana. Ary hoy izy, io ny fahanratsim-panahy. Dia natotany tao anatin'ny vata famarana ilay vehivavy, ary natotany teo ambavan'ny vata famarana ilay vongam-piraka. Dia natoboko ny masoko ka hitako fa indreo nisy vehivavy roa nivoaka, ary nahazo rivotra ny elany, fa nanana elatra toy ny elatry ny vano izy, ary nahaingainy ho eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra ilay vata famarana. Dia hoy aho tamin'ilay anjely niresaka tamiko, ho aiza no hitondra an'ireto ny vata famarana? Ary hoy izy tamiko, anaovana trano ho azy any amin'ny tany Sinara. Ary rehefa vita izany dia apetraka eo amin'ny toerana fipetrahany izy.